dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika anio zany a dia ny momba ny ireo karazana toetra misy eo amin'ny lehilahy zany. Izany hoe amin'ity indray mitoraka ity indray zany a dia ny karazana kilema. Inona no mety mahatonga an'ireo karazana kilema ireo zany a eo amin'ny lehilahy ary inona ny vahaolana azo entina. Tsara ho marihana fa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé dia mandeha hatrany any amin'ny positif, izany hoe tsy manakina be fahatany no atao eto amin'ny fandaharana fa milaza ny zava-misy izay mitranga ao amin'ny fiarahamonina ary dia mitondra ny vahaolana satria ny zavatra madinidinika ohatran'ireny dia tsy azo tsinitsinyavina satria mety mitondra korotana betsaka ao amin'ny tokantrano na amin'ny fiarahamonina iray ireny karazana kilema ireny raha ohatra ka tsy voafehy, ary ny tompon'ny kilema koa dia tokony izany mba ahafantatra ny hoe inona no mety ho fiatraikan'io karazana kilema io amin'ny tenan'izy ihany eo amin'ny fahasalamany ary amin'ny olona manodidina azy. Ka izay no antony iresahana zavatra ohatran'izany zany eto amin'ny fandaharana. Inona sy inona daholo zany ireo karazana kilema ireo dia ao ny fisotroana toaka ohatra. Efa nazavaiko teto ny hoe inona no mahatonga ny alcoolisme, eo koa ny fifohana sigara sy ny fifohana zava-mahadomelina. Efa nazavaiko teto ihany koa ny momban'izay zavatra rehetrarehetra izay fa ao anatin'ny ataontsika hoe zany fiankinan-doha. Ny tsy mitovy akory ny olona hoe misotro toaka rehefa amin'ny fety na hoe mba misotrosotro amin'ny fotoana izay hoe itiavany sotroina zany, kanefa mahay contrôle ny zavatra sotrony sy ny zavatra fohany. Fa misy ihany koa zany ny ataontsika hoe zany hoe tena fiankinan-doha tanteraka, ka ireo zany no resahantsika. Eo ihany koa zany ny lehilahy, ny karazana lehilahy izay papirafy ohatra. Eo ihany koa ny lehilahy izay mpiloka ao anatin'ny fiankinan-doha daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ny filokana koa zany dia karazana zavatra zany fombafomba izay tsy haitohaina eo amin'ny olona iray, na ny ataontsika hoe zany hoe pulsion, izany hoe tsy afaka mihitsy zany ny olona iray tsy andeha anao an'ireo fombafomba izay mahazatra azy amin'ny fiainana andavanandro izany. Eo ihany koa ny manipulateur, eo ny mpikapoka vady, zany rehetrarehetra izany zany dia karazana kilema ao amin'ny lehilahy zany. Dia eo ihany koa ny mpandaingalainga na ny manipulateur ohatra. Ny olombelona rehetrarehetra dia mandainga daholo, fa rehefa nahazo ny kalifikatifany hoe mpandainga ianao zany dia efa misy zavatra hitan'ny olona zany ao aminao, hoe matetika zany ny zavatra lazainao dia lainga, ary matetika ianao zany mamitapitak'olona. Izay ianao zany vao mahazo an'izay kalifikativa izay. Fa ny olombelona rehetrarehetra dia mandainga daholo amin'ny hoe circonstance amin'ny fiainany zany. Eo ihany koa ny fiankinan-doha be loatra amin'ny internet. Eo ihany koa ny fiankinan-doha be loatra amin'ny asa. Tsisy maharatsy ny fitiavana ny asa, kanefa raha ohatra ka diso zany hoe miankin-doha be loatra any amin'ny asa zany ny lehilahy anankiray dia efa misy zavatra tsy de tena en équilibre loatra ao zany, satria misy ihany koa zany ny ataontsika hoe karazana compensation, izany hoe
misy izany ny zavatra izay mety hoe entina anadinoana olana ohatra ao atokantrano. Misy izany ny olana izay tsy tiany olona iray zany, ny lehilahy anankiray ho atrehana ohatra ao amin'ny atokantrano sy ny vady aman-janany dia afatony tanteraka zany any amin'ny asa zany ny lohany sy ny fanahiny iray manontolo zany hoe ny fiainany iray manontolo zany dia any amin'ny asa ary dia somary tavela zany ny fiainam-pianakaviana. Amin'izay fotoana izay dia misy ihany ny ataontsika hoe déséquilibre zany ao anatin'izay. Dia eo ihany koa ny lehilahy izay kahitra be loatra, eo ihany koa ny karazany tia tena be loatra, tia vola be loatra, zany hoe rehefa hoe tafahoatra zany izay zavatra rehetra izay dia manjary mivadika kilema zany, satria rehefa mivadika kilema ny zavatra iray dia misy fiatraikany any amin'ny tenanao ary dia misy fiatraikany amin'ny olona manodidina anao. Dia ny kilema farany zany dia ny tsy hita kilema somary mahagagagaga ihany, mampametra-panontaniana ny manodidina ihany ny olona iray izay tena tsy manan-kilema, satria tsy misy zany olona hoe olombelona de tsy manan-kilema, fa ny hoe mahay manafina angambany, misy zavatra tsy mazavazava ao ambadikin'io tena tsy hita kilema io. Mety misy zavatra izay tena azo afenina zany ao ambadik'ilay tsy hita kilema ohatra. Nefa misy ihany koa tsy afaka koa itsika nefa de ilaza fa hoe de ny lehilahy rehetra de tsy maintsy misy kilema ao ray amin'ireo zavatra ratsiratsy rehetra ireo. Izay ndray zany dia tsy ekeko ny filazana an'izay, fa misy ny lehilahy mahay mitaiza tena, zay angamba no azo itenenana azy ny amin'ny hoe lehilahy izay tsy dia ahitanao zany hoe karazana adalana be mihoapapana zany, fa ainy zany ny mandanjalanja ny zavatra rehetra izay ataony eo amin'ny fiarahamonina, ka ambadik'izay dia ny fitaizan-tena. Ka ny anton'ireo karazana fiakinan-do, karazana kilema sy ny sisa zay tany saiko teo reo zany dia misy zavatra betsaka zany no mahatonga azy. Maninona moa no hoe ny lehilahy zany no voalaza fa manana an'ireo, fa mety misy mametra-panontaniana zany hoe misy koa ngeny ny vehivavy misotro toaka, misy koa ngeny ny vehivavy mifoka sigara, misy koa ngeny ny vehivavy mifoka zava-mahadomelina. Marina zay, fa ny tena betsaka zany dia eo amin'ny lehilahy, satria ny antony dia samy manana ny hormone mitondra azy zany ny lehilahy sy ny vehivavy. Ka ny lehilahy zany ny azy dia ny hormone testostérone zany no tena mitondra azy. Io zany ny hormone tena hoe mahalehilahy ny lehilahy, ka io zany no enjakenjany manome azy ny hoe toetra somary enjakenjana, ny feo izay mafimafy kokoa zany ny feo. Eo ihany koa mitondra ny hatanjana, ny muscle, eo ihany koa mitondra ny énergie izay bebe kokoa angambany, ny énergie amin'ny resaka ara-batana zany raha eo amin'ny lehilahy. Ary indrindrandrindra koa zany ny lehilahy dia ato amin'ny saina zany ny azy no tena miasa bebe kokoa zany, raha ohatra ka hoe oharina zany ny équilibre eo amin'ny saina sy ny fanahy raha oharina amin'ny vehivavy, satria ny vehivavy
manana karazana famatoran-tsaina bebe kokoa zany raha ohatra ka hoarina amin'ny lehilahy. Ka io zavatra io zany dia resaka fikarohana daholo no ahitana an'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria natao raha hoe manana ny atanjahana ara-batana zany ny lehilahy mety manana ihany koa ny hoe karazana faranita-tsaina bebe kokoa angamba, dia eo amin'ny resaka ara-panahy zany no somary ambanimbany ihany zany, satria mora voan'ny ataontsika hoe karazana déception zany ny lehilahy, ary somary misy fiatraikany bebe kokoa zany, misy réaction bebe kokoa manoloana ny déception sy ny tsy fitezan-javatra eo amin'ny fiainana. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany no mahatonga ny lehilahy izay mora mirona bebe kokoa zany amin'ireo karazana kilema ireo, mora mirona bebe kokoa amin'ny fisotroana toka, mora mirona bebe kokoa amin'ny fifohana sigara sy ny fandraisana zava-mahadomelina, satria hoentiny zany manao ny karazana famenonany banga. Zay ngamba no tena azo ilazana azy raha ohatra ka tsy dia ampy fitiavana loatra izy, ohatra tamin'ny mbola kely na teo amin'ny fiainany dia indraindray zany dia mirona amin'ireo karazana kilema ireo zany mba hoentiny andeha ameno an'izay karazana banga ara-pitiavana izay ao aminy. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mahatonga ny ataontsika hoe karazana fikorontanana na eo amin'ny tenany, zany mitondra fikorontanan-tsaina ho an'ny lehilahy izay voakasika ireo zavatra rehetrarehetra ireo, ary mitondra fikorontanan-tsaina eo amin'ny vady aman-janany sy ny amin'ny manodidina azy raha ohatra ka tsy voafehy zany ireo karazana kilema ireo, satria raha raisitsika ohatra zao ny hoe eo amin'ny resaka filokana ohatra, raha ohatra ka olona tena hoe piloka gaigilahy zany dia misy risika be dia be ny halasany vola rehetrarehetra ohatra ao an-tokantrano any amin'ny filokana ohatra. Raha ohatra ka diso misy fiankinan-doha be loatra ohatra amin'ny asa, dia manjary tavela ny fiainam-pianakaviana, tsy mahazo fitiavana ny vady aman-janaka, dia mety miteraka ny karazana instabilité eo amin'ny fianakaviana zany zavatra rehetrarehetra izany, ary dia miteraka ny tsy fitokisantena eo amin'ny ankizy, ny hoe tsy fahazahoana ny fitiavana eo amin'ny ray ohatra, satria ny ray dia tokony zany hoe hanome foana karazana modely ho an'ny zanany lahy ohatra na ny zanany vavy ny amin'ny hoe resaka fifandraisana, izany hoe mba mila ny fifandraisana sy ny hoe torohevitra avy any amin'ny raim-pianakaviana ny ankizy ao an-trano. Kanefa rehefa tapaka izay fifandraisana indray satria hoe any akafa foana zany no tena ifatohan'ny fon'ny raim-pianakaviana iray sy ny fanahiny, dia tavelavela zany ny fifandraisana amin'ny ankizy sy ny vady ao an-tokantrano izany, ka mety mampisy lesoka be dia be zany. Ny diso akahirana be loatra koa zany dia eo ihany koa zany dia mety miteraka ihany koa ny karazana frustration eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Eo ihany koa ny karazana hoe lehilahy ohatra manipulateur na mpandaingandainga be loatra,
dia manjary miteraka tsy fifampitokisana eo amin'ny mpivady izay zavatra zay tsy fifampitokisana amin'ny manodidina ary dia mety miatefa any amin'ny lay tompon'ny kilema ihany izay zavatra zay satria rehefa manomboka tsy atokisan'ny olona ntsony ianao zany dia mety ahiliky ny olona ahiliky ny fiarahamonina rehefa fantatry ny olona fa diso mpandangadanga diso mpamitapitaka dia mety tsy ety aminao zay zavatra zay satria ny olona tsy hoe androany tontolo andro de ho afaka ho abadoinao eo ny olona fa tsy maintsy ho hitany na androany na rapitso androany ianao mety mahavoa fa rapitso ianao mety ho hitan'ny olona amin'izay ny zavatra ataonao dia mety miteraka faniliana sy tsy fitokisana anao izay zavatra zay ohatraohatran'izay zany ny hoe karazana kilema izay misy amin'ny lehilahy zany inona ny vahaolana zany dia eo amin'ny resaka hoe fitadiavana ny karazana zany hoe occupation na ny fialamboly izay tokony apetraky ny lehilahy anankiray zany ao anatin'ny emploi du temps amin'ny fiainany mihitsy zany dia ohatra ny fanaovana fanatanjahantena misy karazany maro ny fanatanjahantena izay azon'ny lehilahy atao misy ny baolina ohatra ny baskety eo ihany koa ny karazana vélo reny ny karazana fandehanana amin'ireny salle de gym reny aty moa zany aty Amerika Avaratra de efa culture mihitsy feno foana ny salle de gym aty Canada zany satria efa ao anatin'ny culture-ny olona aty mihitsy zany ny fanaovana ny fitness satria reny zavatra reny zany dia manampy betsaka zany amin'ny karazana hoe famehezan-tena zany satria eo ihany koa ohatra ny natation eo ihany koa reny karaté ny arts martiaux betsaka zany ny karazana fanatanjahantena izay azon'ny lehilahy anankiray atao mba hananany ny ataontsika hoe zany hoe fitokisantena ary hananany ny ataontsika maîtrise ny fihetsika rehetra izay ataony maîtrise ny zavatra lazainy ary indrindra zany dia hananany bebe kokoa zany ny ataontsika hoe karazana objectif mazava amin'ny fitondran'ny fiainany satria raha ohatra ka tsy manana an'izay hoe karazana tanjona mazava izay zany ny lehilahy anankiray dia mora mandeha amin'ireny karazana hoe fafinaretana moa zany no azo ilazana azy fafinaretana mioapapana be loatra izay tsy mitondra vokatsoa zay ngamba zany no azoko ilazana ny ataontsika hoe visy zany na ny kilema ka raha ohatra ka tsy mahafay an'ireo karazan-javatra ireo zany ny lehilahy anankiray dia mety hitondra ny karazana korotana amin'ny fiainany ary mety hitondra hatrany amin'ny fisaraha-panambadiana mihitsy ary dia akoatrin'ny fanatanjahantena zany dia ao ihany koa ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana zay efa nitany saiko teto foana dia ny fanasiana ny legioma sy ny voankazo isanandro amin'ny sakafo izay hoanina ary indrindra zany dia ny fandanjalanjana ny fihinanana siramamy fandanjalanjana ny fihinanana menaka matavy be loatra fandanjalanjana ny saosy be loatra amin'ny zavatra hoanina zany
satria reny zavatra rehetrarehetra ireny a dia mety mahatonga ny fikorontanany metabolisme na ny chimie ao anatin'ny tenantsika olombelona ka mety mahatonga ny fikorontanana amin'ny fomba fiasantsika ny tenantsika olombelona ary mety misy fiatraikany zany a hatrany amin'ny saina ka indrindrandrindra zany a ny teneniko teo a dia ny fanaovana ny fanatanjahantena dia manampy betsaka amin'ny fanariana ny zavatra izay malotoloto ao amin'ny tenantsika olombelona izay mety manapoizina ny tenantsika ihany ka mila ariana zany a ireo zavatra ireo ka izay zany a no tiako tenenina ny amin'ny ilay karazana lehilahy hoe tsy hitakilema misy a ny hoe tsy hitakilema satria manafina zavatra samihafa zay satria misy zavatra feniny ao dia zay nefany a mbola somary misy zavatra mampiahiahy ihany matetika zany ao anatin'ny personnalité n'ireny olona izay ataontsika hoe tsy hitakilema ireny satria matetika dia ny kileman'ny sasany no tany sainy mba anafenany azy zany zavatra rehetrarehetra izany a dia mampiahiahy ao anatin'ilay atao hoe tsy hitakilema fa misy indray zany a ny ataontsika hoe mahay mitaiza tena dia izay a ilay avy ny tany saiko teo zany a dia ny ampanao ny fanatanjahantena ny mihinana ny sakafo ara-pahasalamana ary dia mahay mandanjalanja ny olana mahay miatrika ny olana izay misy amin'ny fiainana mahay a mijery ny hoe inona ny olana inona ny vahaolana ilaina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany a mba hampisy ny fitonitsaina ka tsy ahatonga zany a ny olona iray a andeha irona zany a amin'ireo a karazana kilema izay ny tany saiko teo zay dia toy izay indray a tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra atsika anio a manao fa abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao bye bye